Falmerabantsika indray afaka nahatratra ity zoma fa 3 aprily taona 2022 ity. Ivavaka isika. Andriamanitro feno fifaliana ny fonay mahatsiaro ny fitiavana sy ny famondram-po izay arotsaka ao aminay tsiraray avy. Ary faly izay tompo satria velonay hatrapamonjena noho ny amin'ireo sosesehena izay nataonao teo amin'ny fiainanay. Dia miara-paly izay midera sy manome voninahitra ny anaranao. Eny, ianao Andriamanitra ny mahalala ny hevitra heverana anay, hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza, ary ianao no mamposaka ny masoandro amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy, ka maneho ny fitiavanao amin'ny olombelona rehetra. Misaotra midera mankalaza anao zahay. Fa mbola misaotra anao koa zahay nomenao zao fotoana ahafahanay mandre, miaino, mamaky ny teninao izao. Ny teninao any hitoetra-betsaka ty anatinay. Ny teninao hamakivaky ny fiainanay, ahazonay fanantenana tsara, ampahery anay, etrehanay ny fiainana andavanandronay. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy mahavonjy nanaovanay sy angatanay izany vavaka izany. Amen. Ny mofinaina voalahatra ho antsika ry avaka amin'ity andro anio ity, hitantsika eo amin'ny bokin'ny Korintianina 1:5-10, ny 5-10 hatramin'ny 7-10 farany. Vakiko amin'ny anaran'ny Tompo. Fa izao no lazaiko ry rahalahy, ny nofo aman-drà tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra, ary ny fahalovana tsy mandova ny tsy fahalovana. Indro zava-miafina no ambarako aminareo, tsy hodimandry avokoa isika rehetra, fa vetivety toy ny raim-pimaso, rehefa maneno ny tropetra afarany, dia hovana isika rehetra, fa ho tsofina ny tropetra, ary ny maty hatsangana tsy ho lo intsony, ary isika hovana. Fa ity mety lo ity, tsy maintsy hitafy ny tsy fahalovana, ary ity mety maty ity, tsy maintsy hitafy ny tsy fahafatesana. Fa rehefa mitafy ny tsy fahalovana ity mety lo ity, ary mitafy ny tsy fahafatesana ity mety maty ity, dia ho tanteraka ny teny voasoratra hoe: ny fahafatesana no resena ka levona. Ry fahafatesanao, aiza ny fandresenao? Ry fahafatesanao, aiza ny fanindronanao? Fa ny ota no fanindrona ny fahafatesana, ary ny lalàna no fanindrona ny ota. Fa isaorana ny Andriamanitra izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Koa amin'izany, ry rahalahy malalako, dia miorena tsara, aza miova, ary mahefabe mandrakariva amin'ny asan'ny Tompo, satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikilezanareo aina ao amin'ny Tompo. Ray masonao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry havako malala, eo anatrehan'ny sokajon'olona izay tsy mety mino ny fitsangana amin'ny tena maty sy ny fiainana mandrakizay, dia mampianatra ny apôstôly Paoly fa tena misy ny fitsanganana amin'ny maty, ary Kristy mihitsy aza no antoka sy pirofo faratampony ny amin'izany fitsanganana amin'ny maty zany. I Paoly ihany no milaza ao amin'ny 7:7 manao hoe: fa raha tsy natsangana Kristy, raha tsy misy fitsanganana amin'ny maty, na dia Kristy aza dia tsy natsangana. Ary raha tsy natsangana Kristy, dia foana ny toro-teninay, ary foana koa ny finoanareo. Ambara mihitsy arak'izany fa tena fototry ny finoana kristianina, fototry ny fanantenana kristianina, miaraka amin'ny fanantenana ny fiainana mandrakizay, ny fitsanganana amin'ny maty. Izay iombonana izany dia ny mahakasika ny fandovana ny fiainana any an-danitra.
ny fandovana ny fanjakany lanitra na ny fanjakan'Andriamanitra. Reto ary afaka misy toromarika telo izay ambaran'ity soratra masina ity mahakasika ny fandovana ny fanjakany lanitra. Voalohany, ny fandovana ny fanjakany lanitra dia ho an'ny tena vaovao. Ny fandovana ny fanjakany lanitra dia ho an'ny tena vaovao. Eo amin'ny andininy 10 hatramin'ny 7 dia miresaka ny apôstôly Paoly manazava ny dingan'ny fitsanganana amin'ny maty. Ambara amin'izany ireo zay zavatra hiseho any amparany. Ireo izay hiseho any amparany dia ambara fa rehefa tsofina ny trompetra dia atsangana ny maty, ovana isika ary ambara eo fa ity mety loty tsy maintsy hitafy ny tsy fahalovana, ity mety maty ity tsy maintsy hitafy ny tsy fahafatesana. Arak'izany dia aseho mazava tsara fa ny vatana nofo amandrà dia tsy andova ny fanjakany lanitra. Ny fanjakany lanitra mantsy dia fanjakana ara-panahy, fonenan'ny tenan'ny any an-danitra. Koa tsy maintsy izy fanovana goavana rehefa tonga ny fitsanganan'ny tenan'ny maty, mba hahafahan'ny vatana nofo amandrà iovelona any amin'ny fanjakany lanitra dia tsy maintsy isy izany fanovana izany. Alohan'ny handovana ny lanitra arak'izany dia ovana aloha ny tena, tsy lay tena voajanahary, lay vatana nofo amandrà, lay mety maty, lay mety maharary, lay mety misento no andovany lanitra. Ovana aloha iny, lay vatana feno fahalovana, lay vatana mety lavo, lay vatana mpanota dia tsy andova lanitra tsy akory fa tsy maintsy ovana aloha izy. Ambara mantsy fa tsy ho zakan'ny tena ankehitriny mihitsy ny miatrika ny fiainan-danitra rahatrizay. Ny fiainan-danitra rahatrizay dia ambara soratra masina fa fiainana feno fifaliana, fifaliana tsy misy fiafarana, fifaliana sesilana, tsy misy ranomaso intsony, tsy misy fahafatesana intsony, tsy misy fisentony. Koa tsy ho zaka n'ity vatana nofo amandrà ity ny hizaka izany fiainan-danitra izany. Arak'izany ambara fa sokafan'Andriamanitra ho an'ny mpanaradia azy ety an-tany ny fanjakany lanitra. Koa ho an'ireo mpanaradia an'Andriamanitra, ho an'ny mpanaradia an'i Kristy dia efa miomana dia ny ety an-tany hiaina zany fiainan-danitra izany izy, ka mandray ny fanovany Kristy dia ny ety an-tany. Izany mahatonga ny Paoly apôstôly ihany miteny manao hoe koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, ireo tonga vaovao ireo. Mitafy an'i Kristy dia ny ety an-tany ny mpino mba hahatonga azy hiainana ny fiainan'ny olom-baovao, miaina ny fitsanganana vaovao dia ny ety an-tany mba hahatonga azy hiaina ny tsy mety loha sy ny tsy misy fahafatesana rahatrizay. Riavako malala ao amin'ny tompo dia ny ankehitriny zany ny mpino dia miomana ho amin'izany fiainana ho amin'ny rahatrizay zany. Izao ny fotoana mety fiomanana hiatrika ny fanjakany lanitra. Jesosy Kristy dia niteny mazava fa ny fanjakan'Andriamanitra dia ao anatinareo. Noho izany ny toe-po, ny toe-tsaina, ny toe-panahy dia ny ankehitriny no manana hiatrika izany fanjakany lanitra izany. Izao ankehitriny izao no fotoana fiomanana hiatrehana ny fiainan-danitra rahatrizay. Ny rahatrizay efa tara loatra izany, fa ny ankehitriny no fotoana mety hiomanana. Anjarantsika arak'izany ry havako manokatra ny varavaran'ny lanitra amin'ny fandraisantsika ny fiainam-baovao ao amin'ny Kristy izay efa atolony antsika sahady. Fa ny zavatra faharoa izay hitantsika ihany koa amin'ity soratra masina ity dia ny hoe ny fandovana ny fanjakany lanitra dia ho an'ny mpandresy. Ny fandovana ao amin'ny fanjakany lanitra dia ho an'ny
mpandresy raha mamaky isika ny 4:7 hatramin'ny 7:7 de mahita ry avako malala fa fiainan'ny mpandresy ny fiainana any an-danitra. Ny resaka zay resahana eto dia ambara fa rehefa hotsofona ny trompetra dia hiatrika ny fitsanganana amin'ny maty isika. Ny fitsofona ny trompetra dia fomba fanao sy fombafomba atao rehefa miatrika ady, ka rehefa tonga any amin'ny fandresena dia anjaran'ny mpandresy ny mitsoka ny trompetra, ka ny fiainan'ny mpandresy zany no mandova ny fanjakan'ny lanitra ho an'ny olona rehetra ny fitsanganana ny maty, ho an'ny olona rehetra ny fanovana izay ambara eo amin'ny 9 teo aloha, fa natokana ho an'ny mpandresy rery ihany kosa ny fanjakan'ny lanitra. Efa voalaza fa resy ny fahafatesana, tsy manakery ny fanindronana, tsy manakery ny fahafatesana. Noho ny amin'ny Kristy de efa nataony mpandresy izay rehetra miaraka aminy. Noho ny amin'ny Kristy de nataony mpandresy izao tontolo zao. Arak'izany de miaina sy manana zany fiainam-pandresena izany sahady koa de ny ankehitriny ny mpino. I Jesosy Kristy de miteny ao amin'ny Jaona 9:17 haitsika tsara ny filazany manao hoe aty am'izao tontolo zao no ahitanareo fahoriana, nefa matoky izao efa naharesy izao tontolo zao. Ry havako malala, efa nanomana fandresena ny tompo koa. Aoka isika mpino, isika kristianina, tsy ho mpino reradava, tsy ho mpino kivokivy lava, tsy ho mpino izay malahelohelo foana, fa matoky ny tompo, matoky ny tompo izay efa nandresy ny fahafatesana, ka efa nanolotra ho anao ihany koa izany fandresena mezinezina izany. Marina fa ady sy tolona ny fiainana, marina fa mandalo fisedrana sy fahoriana isika ety am'izao tontolo zao, saingy am'ireny rehetra ireny de aoka ho tsaronao fa efa nomeny tompo sy nanomanany tompo fandresena ny mpino. Raha ady ny fiainana, raha tolona ny fiainana, mihoatra noho izany no an'ny mpino, satria natolotro ny mpino antsika, natolotro ny tompo antsika ny ady tsara ny finoana mba hahatonga antsika ho mpandresy mandrakariva. Mila matoky ny tompo mandrakariva isika, satria ny tompo dia tokony ho fantatsika fa tsy amela antsika irery, tsy amela antsika na oviana ny tompo. Tsarovo mandrakariva, ry havako malala, fa efa teo amin'ny toerana misy anao ny tompo, mahatsapa, mahalala ary mahafantatra efa ny aina zay iainanao ankehitriny io tompo Andriamanitra io. Efa tonga nalahelo izy, na de nanakarena tamin'ny zavatra rehetra azy. Efa tonga olombelona izy, na de Andriamanitra azy. Efa tonga mpanompo sy nanetry teny izy, na de tompony tompo sy mpanjakany mpanjaka azy. Efa nizaka ny fahoriana hatramin'ny farahidiny indrindra izy, ka nahatsapa sy niaina ny zavatra izay iainanao ankehitriny. Arak'izany, tsy mijanona ho mpandresy fotsiny ny tompo, fa mampandresy anao ihany koa mandraka ankehitriny. Toy izany no any amin'ny fiainan-danitra rahatr' izay, toeran'ny mpandresy, toerana tsy manana ota, toerana izay tsy ananany mpanota ary tsy ananany satana sy ny firongony intsony, satria toeran'ny mpandresy any. Alao ery ary havako fa efa nampandresy anao Jesosy, satria te hampandova fiainana tsara ho anao izy. Farany ry havako malala, raha mamaky isika ny 9:15 farany, de hitatsika eo fa ny fandovana ny fanjakan'ny lanitra dia natao ho an'izay miorina tsara ka maefa be.
ny fandrovana ny fanjakany lanitra dia natao an'izay miorina tsara ka maefa be. Ny andininy fahavalo amby 20 dia miteny manao hoe koa amin'izany ry rahalahy malalako dia miorena tsara aza miova ary maefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Manomana valisoa tamby lehibe ny tompo omena ho an'izay miasa tsara, ho an'izay miorina tsara, ho an'izay maefa be amin'ny fanompona ny tompo. Eo ampiandrasana ny andro farany izay avian'ny tompo eny amin'ny rahony lanitra dia ambarany soratra masina fa tsy ny mitomoemepona, tsy ny mipetrapotsiny no andrasana mpino fa ny haefa be hiasa ny asan'Andriamanitra. Miorina tsara, tsy miova, fa hiazona izay niazonan'i Kristy Jesosy atsika ho amin'ny famonjena. Isika raha teo dia ambarany soratra masina ao amin'ny Hebreo 10 fa isika tsy naman'izay miemotra ho amin'ny fahaverezana fa naman'izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy. Raha miemotra ianareo ny soratra masina dia tsy sitraky ny fanahiko. Andininy fa 7:30 sy 7:30 amin'ny Hebreo 10 no ahitantsika izany. Ny fotoana fiandrasana ny tompo arak'izany, izany hoe zao fotoana ankehitriny izao, dia fotoana fiasana, fotoana famafazana vobe, fotoana fanaovana hazakazaka ho amin'ny asan'ny tompo. Ndrao tonga ny fotoana fanadinana, ndrao tonga ny fotoana izay hiavian'ny tompon'ny fananana ka hampamoaka ny amin'ny fananana, inona no avalitsika raha ho avy ny tompon'ny fananana hampamoaka izay notandremantsika? Raha tonga ny tompo amin'ny fotoan'andro dia hanadina atsika ny amin'ny vita sy ny tsy vita ny tompo, ka inona no avalitsika manoloana izany rehetra izany? Ry havako malala, hazakazaky ny fanompona ny fotoana ankehitriny, fotoana fiazakazahana ny fanompona ny fotoana ankehitriny. Koa raha mbola eo amin'ny fitoeran'ny petrapotsiny, raha eo amin'ny fitoeran'ny tomepona, dia fotoana izao hietsehana. Zao mantsy no tadio ry havako malala. Vavolombelona isika, vavolombelona amin'ny asa, amin'ny teny. Koa fotoana mety indrindra zao hanehoantsika izany fijoroana vavolombelona izany. Matoa ny tompo miantso sy mifidy atsika ho amin'ny fanjakany lanitra, dia miantso sy mifidy atsika hitaona mpanompo hiara-onina amintsika amin'ny fanjakany lanitra izy. Andriamanitra ry havako tsy niantso atsika hipetrapotsiny, Andriamanitra tsy niantso atsika hitomoepona, Andriamanitra tsy niantso atsika tsy aninona, fa tena niantso atsika izy handroso, hiroso, hiazakazaka ho amin'ny fanompony. Koa amin'izany miorena tsara ary maefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo. Efa nampanantenantsika ny tompo fa fiainana mandrakizay, efa nampanantenantsika ny tompo fa ny fanjakany lanitra mihitsy no omanina tamby valipiti lehibe atolotro ny tompo ho an'izay manao ny azakazaky ny fanompony. Herezo ry havako malala, ho an'izay efa miroso, mandrosoa hatrany alatsahony amin'ny lalina ny aratonao. Ho an'izay mbola eo ampisalasalana, tapao ny hevitra, fa fotoana mety zao hahafahanao miroso ho amin'ny asan'Andriamanitra, ho amin'ny asa bebe kokoa hatrany. Ny tanjona ry havako malala, iombona ny mpino rehetra, mampiavaka atsika amin'ny hafa, ny amin'ny tsy mpino sy izao tontolo izao, dia ny fanantenantsika izany fiainana mandrakizay izany. Ho an'izay rehetra vonona ho amin'izany fiainana mandrakizay izany, fotoana mety indrindra hiomananao sy hanomananao ny lalana izoranao ho amin'izany. Dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra fa ho anao kosa ny fanjakan'Andriamanitra izay efa nomany tompo anao hivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra noho ny amin'ny fanjakana tsara izay efa voavoatra ho anay. Ianao raha teo no miteny andeha ka mboatra fitoerana ho anareo, fa efa nampiomanina ho anay sahady
ny fiainan'ny fanjakany lanitra dia fiainan'ny olom-baovao tontolo vaovao miaraka aminao Andriamanitra rahateo. Ndreto izahay amin'ity andro anio ity dia maneho ny fahavononanay hiaraka hiaina aminao ho amin'izany fanjakana tsara loatra izany. Dia maneho ny fanapahan-kevitray koa izahay Tompo hiasa ny asa tsara ho anao Andriamanitra irosonay ho amin'ny lalina hatrany. Metraka ny fiainanay, ny fiainam-panipon'ny tsiraray avy, ny fierovan-tena mba tsy ho voafandriky ny ratsy sy ny velapandriky Satana ka tsy handovana ny fiainana mandrakizay. Mivavaka ho an'ireo mpino, ho an'ireo kristianina, ho an'ireo rehetra izay te handroso kanefa feno fisalasalana dia ianao Tompo ampahery azy ireny. Mivavaka ho an'izay kivy ketraka noho ny amin'ny adiny fiainana, Tompo ampaherezo izy ireny, fa tsy nomenao fanahosa fa fanamahery sy fitiavana ary fahononan-tena. Mivavaka ho an'ireo naona sy mangetaeta ny fahamarinanao, mba hiantrao rery izy ireo ka raiso ho amin'ny tanam-pitiavanao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy mahavonjy, nanaovanay sy angatanay izany vavaka izany. Amen.